Tsekena ny fanakorontanana ara-politika amin'ny endriny maro aty amin'ny renivohitra ny faritra Matsiatrambony hoy ny lehibe ny faritra. Toy izany ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana nitranga matetika teto an-tampon-tanàna Fianaratsoa dia andraisana fepetra entitra toy izay nahazo ny Université Androany. Manao antsovy ihany koa ny amin'ny endrika tsy fandriam-pahalemana ara-politika izay hita soritra sy voapirofo ny sin'izany ka dia tsy andefitra ny fitondram-panjakana hijery amin'ny fomba rehetra ary efa misy loharano-baovao azy izay ho amarinina sy hotrandrahana izay ahafahana mijery fotony ny amin'izany fanakorontanana ara-politika izany satria zavatra niainana teto amin'ny faritra Matsiatrambony tao ao dia nisy ny campagne de désinformation dia misy ihany koa ny campagne de déstabilisation. Ka io zany tsy mahay miaina amin'ny gasy dia alainiko ohatrany hoe mandiso manambany ny gasy loatra zany le vahiny le zareo vahiny tonga eto dia manarota le hoe mahita le gasy diso tsotra sy mandefitra amin'ny fiainana dia ararotina dia mba maintsy mikondro zany le gasy mahavaly azy dia ataony izy fa tsy hoe mamevahana an'le mangalatra an'le olona fa tokony mba amin'ny fanjakana zany no mandray andraikitra an'le lalàna hoe ampiarina zany le lalàna malagasy fa tsy viravirain'le vasa mihitsy zany inika vahiny fa efa tafiditra koa zao tsika gasy inona mety antony mahatonga ny tokona vahiny izay manambola noho ny gasika tsy zay ve le karany reny zao ohatra bisy matetitetika bisy manao an'izany ka io resaka ohatra felonana ihany le izy fa tsy dia misy hoe antony. Fandriam-pahalemana isa-pokotany io ny fanamby ho tanteran'ireo sefokotany atao anatin'ny zatoandro ny fisiany fakanakeriny von'olona feno bibina sy fandrobana izay mitampiadiana isan-karazany ny amafy tatoato no ezana hofanana atao anatin'ny ity RRI ity. Mafy ny asa ihany ireo sefokotany sy mivomera fandriam-pahalemana ary ireo mpitandro ny filaminana amin'izany. Izy tsy miady am'ireo fa renseignement information dia misy fifandraisana kaiky amin'ny mpitandro filaminana zany hoe ny olona mivoaka sy miditra eo amin'ilay toerana tokony ho hita indrindra ny teratany vahiny tokony ho fantatra zany ireo censé daholo efa nisy io taloha le carnet pokotany dia velomina indray zany izy satria ny mpanao ratsy ao anaty fokotany. Panao ratsy roa mianadahy no tratra raha iray no mbola karoina amin'izao fotoana izao tao amin'ny kominy Anapera ao amin'ny distriktany Benenitra. Nisy ny tsara sitrapoy izay nanome vaovao teo anatrian'izany dia nandray ny andraikitra avy hatrany ny mpitandro ny filaminana izay notariny CB ao Anapera sy ny Dinabe. Tanatin'ny roa herinandro no natao ny fikarohana ka teny Antanimbary no nahitana ireo entana ireo izay efa nalevona anisan'izany ity moto ity. Rehefa natao moa ny fikarohana miaraka amin'ny mpitandro ny filaminana reo amin'ny brigady Anapera no nandray andraikitra satria dia olona niahina tamin'ny voalohany tany amin'ny brigady Anapera tany no mitrahana fitoriana. Olana mipetraka ihany koa ny fiankinan-doha amin'ny fanjakana amin'ny fananganana ity rafitra ity sy ny fametrahana ny fahaleovantena tanteraka eo amin'izay rafitra ho avy eo manoloana ny olana maro nosedrain'ny senita sy ny fifidianana nisy teto hatramin'izao. Raha ny fantatra aloha isany mety handray anjara amin'ny fanoloran-kevitra ao anatin'izao fakan-kevitra izao ireo administrateur civil izay hanao fiaonam-be amin'ny alarobia ho avy izao. Tsy voafetra mihitsy zany ny resaka izay ivoaka ao anatin'io assise io tena malalaka mety voaresaka ao izay teny resanao zay mety hiotran'izany ara ny resaka voalaza ao fa tena tsisy fanampenam-bava ao fa tena hivelatra hisokatra amin'izay rehetra tsapany rehetra hoe zao no mamparary araka ny fijeriny tsirairay avy izy io. Somary tena mitandrina mihitsy amin'ny zavatra resahana eto satria araka le resaka resahana eto sao dia misy zavatra voalaza eto ka ho avy indray hoe amin'ny anaran'ny administrateur civil. Avy alelile fokotana mandrapatonga eo pasifika mandeha tongotra adiny telo dia avy ao pasifika mandrapatonga ty Moramanga mbola mandeha eo 16 kilometra eo dia tamin'ny lakinely amin'izay enina miditra ao hopitaly dia nanomboka lakinely ihany misy maty dia androany talata natratra ariva tokotokony tamin'ny telo teny efatra le maty dia izany hoe enina tetandro maty zany aloha ofisiel efa nidina le toerana noho ny dokotera tompona andraikitra voalohany makasika ny test eto Moramanga efa nidina any hatramin'ny Institut Pasteur dia raha ny vaovao azoko tokotokony tamin'ny dimy teo dia misy olona anankienina efa manomboka hiaran'le tranga
rehefa manomboka mafana hoditra dia mipoaka dia mandora dia filasika dia tsy afaka tsona avy eo